Akasitraka tompolahy, makatelina tovovavy, ho anao izay makamamy ary manaraka ity fandarina izany malaza ity. Mbola tsy mijanona teo koa ny raharaha mahakasika indrindra an'i Niny Dony, ilay mpihira ary mpikambana anatin'ny antoko tiako Madagasikara, mpitarika ny hetsika lehibe tany avaratry ny nosy, izany hoe tao anatin'ny distrikan'i Nosy be Elville rehefa nisy fikasana haka ny tany ho an'ny fikambanana Zafy ny fotsy. Niny Dony, Joseph Elon ary ireo azo lasaina fa ao anatin'izany fikambanana izany sy ireo vahoaka tany an-toerana niara-nijoro ary nanohitra io fikasana haka tany io izay nampiasain'ny Sirama teo aloha. Rehefa nifonjaina i Niny Dony ka nisy ny famoahana didy momba azy dia nisy hatrany ireo fampiakarana sy ireo fikarohana mba ahazoany fahafahana vonjimaika izy izay marary ankehitriny ary mitsabo-tena eny anivon'ny hopitaly Nosy be Elville. Tamin'ny omaly faha-efatra ny volana oktobra dia nisy ny raharaham-pitsarana izay nametrahany mpisolo vava azy 13 menada ary ao anatin'izany Niny Dony ny fangatahana ny fahafahana vonjimaika na liberté provisoire. Nekeny teo anivon'ny fitsarana izany fangatahana fahafahana vonjimaika izany ary efa nisy mihitsy aza ny fandaminana amin'ny fanoratana izany ho ahafahana manatanteraka ny didy izay ho tanterahana omaly isika. Kanefa nisy baiko hafa indray nitotona izay voalaza fa avy etỳ anivon'ny fanjakana Foibe milaza ny tsy tokony hamoahana an'i Niny Dony. Dia gaga sy talanjona ny rehetra tao Nosy be, gaga sy talanjona ireo mpikirakira lalàna, indrindra ny mpisolo vavana sy ireo izay nahafantatra ity raharaha ity ny amin'ny hoe endri-dalàna tahaka n'inona no ahafahana manisy tsindry hafa ao anatin'izay raharaha mahakasika azy izay tamin'ny omaly avokoa izany rehetra izany no nitranga. Ary androany dia fantatra araka ny angom-baovao izay natao fa misy antota taratasy vaovao indray ary nisy fikasana hanao fanadihadiana ny Niny Dony mahakasika an'izany antota taratasy vaovao izay hanenjehana azy izany. Raha ny fantatra ho isika ary ny angom-baovao izay nataonay no nahazona ny amin'ny hoe tsy nety namaly izany fakanambavany azy izany Niny Dony, ny antony dia noho ny tsy fahasalamany ka tsy manana hery ahafahana miarika izany fanadihadiana izany ny tenany. Fantatra nefa fa tsy hoe nanao raharaha an-javatra hafa i Niny Dony, na namoaka volamena, na nanondrana fitaovam-piadiana na bala, na koa mbola misy eritreritra izay amin'ny hoe nanondrana andramena tsokosoko, na koa nanodikodina volam-panjakana ka misy raharaha samy hafa izay mety ho hanenjehana azy. Fa ny azo antoka dia mahakasika hatrany ny amin'ny fijoroany, ny amin'ny fitiavan'ny tanindrazana ka tsy namelany ho irery ny vahoaka Nosy be Elville tao anatin'izay marary sy mangirifiry izay fa mbola ho tanterahany miaraka amin'ireo mpiray voafonja aminy ankehitriny. Midika izany fa tsy mbola misy ny fahafahana ary mbola misy ny endrika fampiororoana terrorisme d'État miseho amin'ny endriny marobe eto Madagasikara. Ary mampiasa izany fahefana izany mihitsy ireo manana fahefana ao anatin'ny fanjakana ankehitriny. Ka tsy ampy an'izy ireo ny famonjam-bolana ny Niny Dony fa mbola ketrehana indray ny ahafahana mampongatra antota taratasy vaovao, ahafahana manakenda an'izany artista ary mpitarotolona ao anatin'ny distrika Nosy be Elville izany. Niny Dony izay resantsika izay fa mahery lanto manan-dafy ihany koa dia any amponja amin'izao fotoana izao. Ny olana amin'ity raharaha mahery lanto manan-dafy ity indray ny filazany tamin'ny compte Facebook ny amin'ny hoe misy vahiny izay mpamatsy bala anadahalo ary mifandray tendro amina olom-panjakana sy amina mpitandro ny filaminana. Ka ny bala izay vatsian'izy ireo makany amin'ny dahalo dia entina androm-pahana mpiray tanindrazana izay nambarany mahery lanto manan-dafy fa tsy ekeny velively izany, na tamin'ny fanehoan-keviny vatana izay nisy nataon'ireo namana mpanao gazety, na tamin'ny soratra izay nisoratany vakiny ny vadiny tamina fandarina tsy miankina tamina fahitalavitra. Ny tsy hanekena izao tsindry sy izao lafin-javatra samy hafa izao. Eto dia mampanabe ny ihany ny amin'ny toe-draharaha izay misy mahakasika ity raharaha mahery lanto manan-dafy ity. Eo amin'ny sehatry ny lalàna dia eto heverina fa fanalam-baraka na filazana vaovao tsy marina ve no hanenjehana mahery lanto manan-dafy, na mety
ho anton-javatra hafa zay manotohina andraikitry ny tompona andraikim-panjakana na mpitandro filaminana na ilay vahiny, fa tsy ny sainina kely akory mahakasika ny hoe inona ny nambara ny tao anatin'ny fanehoan-kevina ary tokony hanokafany rehetra fanadihadiana satria raha keloka izany fivarotana sy famatsiana bala izany zay taky ny anenjehana ny amin'ny hoe fitazomana na fivarotana na famatsiana fitaovam-piadiana. Mila lalana avokoa zany na fitaovam-piadiana na bala, ko naninona tsy nanokafana fanadihadiana manokana ahafahana mitondra ny raharaha eo amin'ny sehatra nasionaly ikarohana ny marina alohany namonjana ny mahery-lanto manan-dafy. Fa tsikaritra fa misy mahazo tombotsoa politika amin'ny famonjana azy ary misy mahazo tombotsoa politika amin'ny tsy fahafahany maneho hevitra sy miteny any am-ponja ankehitriny. De tahaka izany raha Rastanley tsy afaka maneho hevitra ankehitriny, nienjehana teo anivony cybercriminalité, tahaka izany Biary Nirina Marcelin tamin'ny fanehoan-kevina mahakasika ny tsy fetezany raharaha misy ankehitriny, nosamborina ary nifonjaina Biary Marcelin. Tahaka izany nienjehana tamin'ny endri-javatra fa i Rolly Mercia i Berija mbola rajona, nienjehana noho ny anton-javatra fa ihany koa i Christelle Vera. Marobe ireo mpaneho hevitra, marobe ihany koa ireo mba samy joro miresaka ny zava-misy eto amin'ny firenena no atao hantso-jay tahaka izao ary ezahana mihitsy ara hanomezana endrika fahampiororona mba tsy hahafahan'ny rehetra ty aoriana hiteny sy haneho ny heviny intsony na amin'ny fomba mivantana na amin'ny fomba masisika manoloana ny fitondram-panjakana satria tsy mahazaka an'izany endriky ny demokrasia mivantana izany ny fitondram-panjakana. Ka izay fahampiororona zay dia andeha miantsaina an'ireo rehetra zay mba te hetsy, zay mba te haneho ny heviny ankehitriny. Ka ny fitandrona ny filaminana, ny fitsarana, ny cybercriminalité ary ny eny anivo ny tambajotra serasera sy izay rehetra afaka mandrahona no manao izany sy izay rehetra heverina fa mahazo tombotsoa amin'izao fitondram-panjakana izao. Izingizinitsika ny fisian'ny terrorisme d'État eto Madagasikara raha ohatra ka mety mieritreritra fa tsy misy izany ny fanjakana. Abaribaritsika fa terreur fampiororona ary fanagejaina ny zo isam-batan'olona sy ny fahalalahana haneho hevitra ny ataon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Efa ny mijadona tanteraka ary tahaka an'izay iainan'ireo firenena vaventy teo aloha, tahaka ny Chili, tahaka ny any Équateur, tahaka ny any Corée du Nord ny zava-misy eto Madagasikara. Zany anefa de vokatry ny tsy fahombiaza mpitondra avokoa, vokatry ny fitiavam-pahefana, fitiavan-tseza ary mbola mieritreritra mbola andrombaka izany amin'ny taona 2024. Zany zava-misy, zany malaza. Makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy, ny anao hatramin'ny farany.